toy ny fanao isa-taona nanatanteraka ny melo-pifaliana 5 sekoly UFSM Andravoangy tetsy amin'ny ekara faravohatra nidiran'Andriamanitra tamin'ny disinihirany mpianatra sady nanome fanampiana ho an'ireo sahirana manodidina ny sekoly sy ny vokintany ambato mitsangana ekara faravohatra ary FJKM Akadifotsy. Zava-dehibe eo amin'ny finoantsika izany hoe fankasitrahana ny fahatongavan'ny tompo izany sy ny fifaliana teraka izany dia ny ankizy moa mikarakara an'ilay hetsika veriko hoe zavatra tsara izany toanany ray aman-dreny tantanany mpampianatra ihany koa. Ny hetsika dia fampianarana ankizy izara ary tafiditra ao anatin'ny famarana ny 30 taonan'ny UFSM Andravoangy. Mamarana ny 30 taonan'ny UFSM izay amin'izao andro izao izany izay nankalazaina tokoa nanetriketrika ary nahitana fifaliana ary hiatrika indray ndraiky amin'ny 30 taona vaovao izay irariana ihany koa ahitana vokatsoa eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra izany. Zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny melo-pifaliana satria fampianarana ny ankizy ny adidy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fifanampiana. Anisan'ny zava-dehibe ty hetsika ty ato amin'ny sekoly SM ary ankasitrahana iray aman-dreny mpianatra ao anatin'izay isaorana sekoly mikarakara hetsika toy izao. Ho ahy manokana vahiny eto Antananarivo izany hoe vao tamin'ity taona ity izany vao napiditra ny zanako hianatra ao fa hitako hoe na ny resaka disiplinina na ny resaka fampitany ny mpampianatra an'izay fianarana fampianarana izay dia hitako hoe mety. Ny B2 Bureau des élèves dia manampy tamin'ny fizarana hafaliana sy fifanampiana ary nampiseho fihavanana sy fiaraha-mientana tamin'ny mpianatra rehetra. Ny kilasy rehetrarehetra niaraka nanome daholy natao natokatokana daholo ilay izy dia misy nanome vary dia misy nanome macaroni betsaka be mihitsy zavatra nomena atao dia hoe mba ho an'ilay olona mba ao anatin'ny fahasahiranana izany dia amin'ny Noël ity zareo mba mifaly miaraka amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny fanomezana omeny zareo iny. Izay zao kilasy de 3e menaka zarainay mitaiza mba hanampy ny sahirana ilay izy dia taratry ny fiainana rehefa lehibe zany. Ny farana tamin'ny hafaliana sy fitiavana lihetsika manantena ny arahan-kalazan'ny taona vao malagasy amin'ny taona ho avy izao indray ny UFSM Andravoangy.